Mbola mpifaliana ry havana no iarabako anao amin'izao fotoana izao. Raha tsaronao dia mifantoka amin'ilay loha hevitra ngezabe anankiray isika, dia ny hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra any anefitra. Ry havana, isika dia mamakivaky izany tany hevitra izany eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Ny vaovao mafala nefa dia izao, tsy mandeha rery ianao fa miara-mandeha amin'Andriamanitra ianao. Ny lohatentsika androany dia ny hoe tsy mivezivezy foana ianao, tsy mivezivezy foana ianao. Andro fahenina ny androany ary inoko fa azahoanao ery ny fianarantsika androany, koa manasanao za andesika hiaraka hivavaka. Ray malalo, tonga indray ty ilay fotoana izay ianaranay ny teninao. Soronay anao ny famindramponao taminay sy ny fitahinao anay mbola ahafahanay miaraka miainy ny teninao amin'izao fotoana izao. Mangata-pamelan-keliko aminao izay ny fahotana vitanay, ary mangataka ny taridalan'ny fanainao masina izahay raha andinika ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy mivezivezy foana ianao. Ny voalazan'ny Baiboly ry havana dia izao: namakivaky ny tany hevitra tao anatin'ny 7 taona ny zanak'Israely. Ary misy olona milaza fa raha namakivaky ny tany hevitra 7 taona ny zanak'Israely, dia misy milaza fa nivezivezy izy ireo. Ary mety nandre zany matetika angamba ianao amin'ny fampianaran'ny olona, amin'ny torotenin'ny olona ny hoe nivezivezy tany anefitra ny zanak'Israely. Raha ny marina nefa dia izao: ny Baiboly dia tsy miresaka firy ny aminy hoe nivezivezy tany anefitra ny zanak'Israely. Eo amin'ny 3 fotsiny ihany izy no milaza an'izany. Ireo zanak'Israely tokoa manko no nieritreritra ary nihevitra fa nivezivezy fotsiny tany anefitra izy ireo, satria tsy fantany hoe hoaiza marina moa izy ireo. Fa ny tena resahan'ny Baiboly dia tsy ny fivezivezena fa ny fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra. Izay ny tena resahan'ny Baiboly, ny tantana ny zanak'Israely tany anefitra tao anatin'ny 7 taona Andriamanitra. Ao amin'ny Deutéronomie 9:2 dia zao mivoalazan'ny Mosesy tamin'ny zanak'Israely: ary tsarovy ny lalana rehetra zay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ho anao tany anefitra. Tsarovy ny lalana rehetra zay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ho anao tany anefitra. Ry havana, Andriamanitra dia nitantana ny zanak'Israely, nitondra ny zanak'Israely, nitarika ny zanak'Israely tany anefitra. Taty aoriana koa Josoa dia nilaza ao amin'ny Josoa 4:7-7, hoy Josoa: fa Jehovah Andriamanitsika, izy no nitondrantsika sy nirazantsika nivoaka avy tany Egipta. Hitanao amin'izany fa na Mosesy na i Josoa dia milaza fa Jehovah no nitondra. Ary eo amin'ny Levitikosy 5:20, ny 7:30 aza dia tena milaza Jehovah hoe izao no Jehovah Andriamanitrareo izay nitondra nareo nivoaka avy tany Egipta. Nivoaka avy tany Egipta. Zany fanambarana izany ry havana dia maneho amintsika fa Jehovah nitantana ny zanak'Israely avy any Egipta. Ao amin'ny Nomeria 5:12-1:7 dia mbola manamafy izany Jehovah amin'ny hoe izao ny Jehovah Andriamanitrareo izay nitondra nareo avy tany amin'ny tany Egipta mba ho Andriamanitrareo. Jehovah nitondra ny zanak'Israely avy any Egipta. Ary mbola maro ireo andininy ao amin'ny soratra masina raha dinihana dia milaza an'izany hoe Jehovah nitantana ny zanak'Israely, nitarika ny zanak'Israely, nitondra ny zanak'Israely avy any Egipta ho any Kanana. Ao amin'ny Salamo 7:70, ny 2:15 dia zao ny fanambaran'ny mpanao salamo: fa namindra toerana ny olony toy ny ondry izy, ary nitondra azy tany anefitra toy ny ondry andiany. Mahafinaritra be zany fanambarana izany: namindra toerana ny olony avy any Egipta toy ny ondry Jehovah, ary nitondra azy tany anefitra toy ny ondry andiany. Troupeau ny teny frantsay. Jehovah dia nitondra ny zanak'Israely tany anefitra toy ny ondry andiany. Mahafinaritra be zany sary izany.
tena hoe Jehova zany zao no mitarika ny zanak'Israely tany anefitra tao anatiny 7 taona. Noho izany tsy nivezivezy foana akory ny zanak'Israely fa Jehova mitarika azy ireo tany anefitra izay ny tena resahan'ny baiboly ry havana malala. Ao amin'ny Exodosy 7:20 ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro raona rantoandro itaridalana azy, ary tamin'ny andro afo no ny alina ho fanazavana azy andehanany andro amanalina. Zany de maneho amintsika fa Jehova dia nitarika ny zanak'Israely tamin'ny andro raona amin'ny atoandro, amin'ny andro afo amin'ny alina. Mahafinaritra be zany sary zany hoe tena hita mihitsiny zany fa tsy mandeha irery ny zanak'Israely fa eo ny fanatrehan'i Jehova, eo ny fitarihan'i Jehova azy ireo raha namakivaky ny tany efitra izy ireo. Ao amin'ny Numéri 7:7 dia mbola milaza zavatra anankiray koa ny soratra masina, dia niainga ny ala tany atendrombohitsy Jehova lalan-katelona izy, ary ny fiara ny fanekeny Jehova nandroso ny aloha azy lalan-katelona itady fialan-tsasatra ho an'ny olona. Ry havana, tsy vitany hoe andraona sy andry afo no nitarihan'i Jehova ny zanak'Israely tany anefitra, fa eto ihany koa dia mbola nampiasa ny fiarany fanekeny Jehova mba hialoha ny zanak'Israely, mba hitarika ny zanak'Israely. Ary niverina io aty amin'ny taran'i Josoa rehefa hiditra ny Kanana izy ireo, epitan'io ny Jordanina izy ireo, efa hitantsika tamin'ny lasy zany fa ny fiarany fanekeny Jehova ihany koa no nentin'ny mpisorona teo aloha namakivaky ny on'ny Jordanina, ary dia nijanona ny on'ny Jordanina dia nafaka namakivaky tamin'ny tany maina ny zanak'Israely. Izao ny ry havana dia maneho amintsika fa tsy nandehandeha foana tany anefitra ny zanak'Israely, tsy nivezivezy foana tany anefitra ny zanak'Israely, fa nitarika ny zanak'Israely Jehova tamin'ny andro afo, tamin'ny andro raona. Nitarika ny zanak'Israely Jehova tamin'ny lalan'ny fiarany fanekena teo aloha. Andriamanitra mihitsy no nitarika ny zanak'Israely any amin'ny toerana zay tian'Andriamanitra mba hitondrana ny zanak'Israely. Noho izany tsy mivezivezy foana ny vahoakany, sady tsy very zany izy ireo, fa Jehova efa nanomana lalana andehanan'izy ireo, ary azo antoka izany fa tsy ho very izy ireo, tsy ho diso lalana izy ireo, fa ho tonga any amin'ny fitodiana zay tian'Andriamanitra mba andehanana. Toy izany koa ry havana ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Mety mamakivaky tany efitra ny fahoriana sy ny olana angambana ianao, ary mety tsapanao angambany fa tena ohatra ny fahoriana mafy ho anao, tena hoe mivezivezy ianao ao anatin'izany. Tadidio, fa raha mamakivaky izany tany efitra izany ianao, tsy mivezivezy foana akory ianao, fa Andriamanitra no mitantana anao, Andriamanitra no mitarika ianao, Andriamanitra efa vonona hitarika ianao amin'ny fomba maro samihafa, ary Andriamanitra efa nanomana lalana mba handehananao raha makivaky izany ianao. Toy izao nanambaran'ny apôstôly Paoly izany ao amin'ny Koritianina 1:7-7. Hoy ny apôstôly Paoly: tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy, jereo tsara ity, momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Mahafinaritra avy le fanambarana eto fa rehefa mandalo ny tany efitry ny fahoriana sy ny olana maro samihafa ianao, Andriamanitra dia manomana lalana ahafahanao mandeha ao anatin'izany fahoriana sy olana izany, ary Andriamanitra mandefa lalana, manisy lalana ahafahanao mandeha ary ho zakanao izany tany efitra izany. Noho izany de zao, aza de mitanondrika, aza de kivy fa Andriamanitra manomana lalana mba ivoahanao ao anatin'izany tany efitra ny fahoriana sy ny olana zay mianjady aminao izany. Toy izao ny teniny ao amin'ny Deutéronomie 7:2, ho an'ny zanak'Israely ary ho anao koa, tsarovy ny lalana zay nitondrany Jehova Andriamanitra ho anao tany anefitra tao anatin'ny 7 taona, ampaninona hoe ampanetry tenanao sy izahan toetranao, ary ahalala zay ao am-po na itandrona ny didin'i Jehova ianao na tsia.
izay kay zany le tanjony Jehova. Tiany Jehova ny ahita hoe manahoana marina ny olony manoloana ny olana zay miseho eo aminy. Anetry tena ve izy ary hitanona didiny Jehova ve izy ka io fitsapana io izany ny tena hitana ny olona anankiray hoe tena mitapikitra, tena mamikitra mafy amin'ny Jehova ve ny olona anankiray sy ny fankatoavana azy sa resy manoloana ny olana. Mino aho fa tao anatin'ny terinandro ty sika dia nianatra an'izao lohahevitra ngeza be izao. Mino aho fa tsy ho resy ianao fa andresy ianao na de mamakivaky ny tany hevitry ny olana sy ny fahoriana azy ianao. Ao amin'ny Deutéronome 10:10, 12:20, atsary amin'ny 13:10 dia zao mifanambarany soratra masina. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilainy Jehova Andriamanitra aminao afa-tsy ny hatahotra ny Jehova Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny oti azy anompo an Jehova amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrona ny didin Jehova sy ny lalany zay antidinanao anio mba hita soa ianao. Mario tsara, inona no ilainy Jehova aminao afa-tsy ny voalohany hatahotra ny Jehova, faharoa handeha amin'ny lalany rehetra. Misy lalana no maniny Jehova ao anatin'ny tany hevitra zay lalovanao. Andeha re isika, andeha amin'izany lalana zay no maniny Jehova izany raha mamakivaky ny tany hevitra. Ity misy lafiny fampiarana azonao iainana. Raha mamakivaky ny tany hevitra ianao, raha mamakivaky ny olana maro samihafa ianao. Dia hoy ny tenin'ny mpaminany Jeremia 9:5. Zao mivolaza amin'ny Jeremia 9:5. Zao ny lazainy Jehova. Rehefa mamakivaky ny tany hevitry ny olana zany ianao, ny problème isan-karazany, mety fahoriana izany, mety aretina izany, dia zao ny lazainy Jehova: mijanona eo an-dalana ianareo ka izaho ary anontanio izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana makany amin'ny tsara ka ino no izory, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Mahafinaritra ry havana ny lesona ngeza be ho atsika eto. Rehefa mandalo ny tany hevitra ianao ka tsapanao fa tena mafy aminao izany olana izany, raiso ty andininy ity Jeremia 9:5, mijanona aloha, aza maika hitady vahaolana ho an'le olana zay mahazo anao, fa mijanona aloha. Ary rehefa mijanona ianao dia zao anontanio zay lalana masaka hatry ny ela, inona ny lalana nosoritany Jehova mba handehananao. Dikan'izany dia zao anontanio tsara aloha Jehova hoe aiza ny lalak'izorana. Misy olana ngeza be manoloana anao, anontanio Jehova hoe aiza ny lalana masaka tokony izorana dia nitohizany, dia zay lalana mankany amin'ny tsara, dia zao iny no izory fa hita fitsaharana ho an'ny fanahinao ianao. Ry havana, tsotra be le torohevitry Jehova. Raha mamakivaky ny tany hevitra ianao, tsy mivezivezy foana ianao, fa Jehova efa manomana lalana ho anao. Fa ny angatahany aminao dia zao: mijanona, aza maika mahan'le olana, fa mijanona dia mifampiresah aloha amin'ny Jehova. Anontanio Jehova, aiza ny lalana tianao izorana Jehova, aiza ny lalana makany amin'ny tsara Jehova. Ary rehefa hitanao, rehefa naseho an Jehova anao, rehefa nampahafantariny Jehova anao dia iny no andeha izorana. Fa raha manao izany ianao dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinao na dia mamakivaky ny tany hevitra azy ianao. Ao amin'ny Salamo 5:20, ny andininy 4 dia izao nanambaran'ny mpanao salamo azy, sy ny andininy 10: ampahafantaro ny lalanao ao Jehova o, ampianaro ny sitrakao ao. Tena nangataka mihitsy ny mpanao salamo ny hoe ampahafantaro ny lalanao ao, ampianaro ny sitrakao ao. Ilaitsika ry havana ny manao tolombavaka toy izany. Rehefa mandalo olana ianao, anontanio Jehova, mangataha aminy, ampahafantaro ny lalanao ao, ampianaro ny sitrakao ao. 10: ny lalan'i Jehova rehetra dia manahoana ho ianao. Ny lalan'i Jehova rehetra dia famindram-po
sy fahamarinana am'izay mitandrona ny fanekena sy ny teny vavolombelona. Mahafinaritra fa ny lalan'i Jehova ry havana dia famindram-po sy fahamarinana, ary izay no mahatonga ny hoe tsara ho anao ny mijanona aloha ka manontany ny lalana masaka hatry ny ela zay nysoritany Jehova mba handehananao, satria famindram-po izany, fahamarinana izany. Noho izany no tokony izorana rehefa makivaky ny tany efitry ny olana maro isan-karazany isika. Ao amin'ny Salamo 3:20 moa dia notonikira toy izao ny mpanjaka Davida, eo amin'ny 9:1 dia hoy Davida hoe: mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Tsapany Davida. Be dia be ny karazana problema teo amin'ny fiainan'i Davida, namakivaky ny tany efitra Davida tao anatin'izany, dia tsapany Davida fa nitarika azy Jehova teo amin'ny lalan'ny fahamarinana. Noho izany dia aoka isika hivavaka araka ny tonom-bavaka amin'ny Salamo 7:1-20 manao hoe: ampianaro ny lalanao aho Jehova o, ary tario amin'ny lalana marinao noho ny fahavaloko. Tario amin'ny lalana marinao, ampianaro ny lalanao aho andeha hianarantsika. Zany fomba fivavaka izany. Rehefa mandalo olana zany ianao, tadidio, tsy mivezivezy foana ianao. Jehova efa nanomana lalana ho anao, fandilain'i Jehova aminao dia zao: antany azy, angataka azy, fa ho atorin'i Jehova anao. Ity ny lalana ka izory, ary ho hitanao fa lalan'ny fahamarinana io zay hitondra fitsaharana ho anao, hitondra fiadanana ho anao. Ao amin'ny ohabolana 4 dia notan'izao ny mpanjaka Solomona ny 1:1 lalam-pahendrena no atoroko anao, eny mitarika anao amin'ny lalana mahitsy aho. Jehova raha hanoro lalana anao, lalam-pahendrena no atorony anao, lalana mahitsy no omeny anao mba handehananao. Noho izany 4:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra: aza makany amin'ny alehan'ny ratsy fanahy, ary aza mizotra makany amin'ny lalan'ny ratsy. Tandremo ry havana, fakapanahy lehibe ho atsika rehefa tojo olana ny fiainantsika dia tady izotra ny amin'ny alehan'ny ratsy fanahy isika, te handehany amin'ny lalan'ny ratsy isika. Tandremo, aza manao izany, fa mijanona aloha dia mivavaha ary mangata amin'Andriamanitra. Aizy ny lalan'ny fahamarinana, aizy ny lalam-pahendrena, aizy ny lalana mahitsy, sao lasa makany amin'ny lalan'ny ratsy fanahy ianao. Ao amin'ny 5:20 sy ny 7:20 amin'ny ohabolana 4 ihany dia zao ny teny voalaza ny soratra masina: ataovy marina ny alehan'ny tongotrao, dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Amin'ny dikateny Hebreo le hoe ataovy marina dia zao: sainy tsara zay alehan'ny tongotrao, dia ho voalamina ny alehanao rehetra. 7:20 aza mivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Tandremo zany, tafalazako anatin'ny fakapanahy rehefa tojo olana ka izotra amin'ny ratsy, itoetra ao anatin'ny ratsy. Tadidio, Jehova manomana lalana ho anao. Ny Korinthiana 2:5 ny 1:7 efa matetika averimberitsika eto dia zao: fafinoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Manana finoana, fa manana lalana efa voaomana mba handehananao Andriamanitra. Noho izany mamikira ampinoana fa aza mandeha amin'ny lalana ratsy fanahy, lalana tsy tsara, tsy araka ny fahamarinana, fa aoka izotra amin'ny lalan'ny fahamarinana manoloana ny famakivakiana ny tany efitra. Ny 9 farany zay ho resantsika androany dia ny Salamo 1:20, ny 9:10, ny 9:13 ary ny 9:14. Zao voalaza ry havana: izao ny Jehovahandriamanitrao zay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, atanatanao ny vavanao dia ho fenoko hoy Jehova. 10:10 izao no nitondranao, izao no nitarika anao hoy Jehova. Raha makivaky ny tany efitra zany anao dia zao matoky fa Jehova mitantana anao. Ny ankatany Jehova dia atanatanao ny vavanao fa ho fenon'i Jehova. Inona no irinao, inona no ilainao, Jehova nomenao. Ny 13:20 enganie ka hiaino ahy ny oloko hoy Jehova, dia handeha amin'ny lalako ny Israely. Enganie ka hiaino ahy ny oloko.
ianao de maniry Jehova raha makivaky ny tanevitra ianao miaino an Jehova ianao ary andeha amin'ny lalany. Andiny fahenina ambin'ny folo, raha manao izany ianao de zao mivoalaza ary ampihinana azy vary tsara indrindra izy eny tantely avy amby vatolampy no amikisako anao i Jehova. Vavao mahafaly ry havana rehefa miaino an Jehova ianao. Eo ampamakivakiana ny tanevitra miaino an Jehova ianao de tadidio fa Jehova hampihinana anao vary tsara indrindra sy tantely avy amby vatolampy ho voky ianao ho afapo ianao. Irinao ve ny ahazo an'izany vary tsara indrindra izany? Irinao ve izany omeny Jehova tantely ahavoky ianao izany? Ry havana, raha makivaky ny tanevitra renao anontanio ny lalana zay natorin'i Jehova tokony andehananao ary mandehana amin'izany lalana izany. Ny faniriko ane de zao, rehefa mandalo olana ianao de ho tsapanao fa tsy mivezivezy foana ianao, fa mamelanao andeha amin'izany toerana izany Andriamanitra mba hitanao fa miahy sy mikarakara anao izy. Andesika hivavaka hangataka amin'Andriamanitra mba tena tsy hanadino azy isika ary izotra amin'ny lalana zay nisoritany rehefa makivaky ny tanevitra. Hivavaka isika. Ray masono misaotra anao izahay fa kay ianao de mitantana ny fiainanay raha mamakivaky ny tanevitra izahay, manomana lalana ianao mba hizoranay ary ao anatin'izany no amikisanao anay, no hitahinao anay, no hanomezanao anay fitsaharana ho an'ny fanahinay. Mangitahita izany izahay ary mitalao ny famindramponao. Raha misy miaino zao fandarana izao na mijery zao fandarana izao, mangataka izahay re, raha mandalo olana izy ireo, atoroy azy ny lalana zay tokony izorany ary omeo azy ny fitsaharana avy aminao. Omeo vary tsara indrindra izy ary omeo tantely ahafapo azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.